Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faminaraba antsika riavako tratrity zoma fa iraika amin'ny roapolo ny volana febroary ity ny voalahatra ho mofonaina antsika dia ny taratasy faharoa ho an'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako izay hiaritako fahoriana hatramin'ny fatorana aza. Ohatran'ny mpanao ratsy nefa ny ten'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no hiaritako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba ahazon'ireny koa famonjena dia ilay ao amin'i Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Matoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha mandazy isika izy kosa handahantsika. Fa na dia tsy matoky azy aza isika dia mbola matoky ihany izy fa tsy mahazo mandaha ny tenany. Ray Masino manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Taratasy nosoratana ho ana mpitandrina tanora ity eto am-piaratanantsika ity. Taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty izay evanjelista mpitoro ny filazantsara, tanora izay nirahin'i Paoly nanohy ny asa tany amin'ny toerana maro samihafa izay naoron'i Paoly ny nanorenan'i Paoly fiangonana. Amin'ity andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny toko faharoa ity dia nataon'i Paoly ny ananan'i Timoty faharetana hatramin'ny farany amin'izany asa fanompoana izany. Paoly any dia mijoro vavolombelona amin'ny Timoty eto fa na maharitra na dia atao anatin'ny sarotra aza amin'ny asa fanompoana. Tsy hoe mandeha ho azy anatin'ny olona akory eo anatin'ny mpino akory ny faharetana hatramin'ny farany amin'izany fanompoana izany. Betsaka tsinona ireo mpianatry Paoly, ireo mpianatry Paoly ihany no niemotra no tsy naharitra hatramin'ny farany tamin'ny asa fanompoana na tamin'ny finoana na tamin'ny asa betsaka ny tsy naharitra. Ary dia i Paoly eto any dia nitaona ny Timoty hoe indreto misy zavatra atoroko anao, indreto misy zavatra tiako ho takatrao mba ahatsapahanao fa zava-dehibe ny faharetana hatramin'ny farany. Ary misy fanalahidy mihitsy ary izay omeny Paoly amin'ny Timoty mba hanana ny faharetana hatramin'ny farany. Ny voalohany indrindra hoy Paoly dia izao, ny zavatra atoroko anao dia izao: Jesosy Kristy Tompo tsarovana. Tsarovy izy izay nitsangana tamin'ny maty ilay avy amin'ny taranaka Davida. Izany hoe ny tiany Paoly ho ao an-tsain'ny Timoty dia ny hoe rehefa ao anatin'ny zavatsarotra ianao na ao anatin'ny fanompoana dia aza adinoina Jesosy. Ary tsy ilay hoe rehefa miteny hoe Jesosy moa dia be dia be no azo tsarovana amin'izany Jesosy izany. Ny fahagagana nataony, ny nahaterahany tamin'ny krismasy, ny ataontsika koa hoe ny fahendreny tamin'ny toriteny izay nataony, ny fahaizany mandresy lahatra, ny fahendreny nahafahany niala tamin'ny fandrimpandrika ny Sadiosy sy ny mpanolo-dalàna. Be dia be zao ry azo tsaroana momba ny Jesosy. Fa i Paoly dia miteny hoe lay Jesosy maty, lay Jesosy maty tao amin'ny hazo fijaliana izay tsaroana. Rehefa ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny zavatsarotra ianao dia aza adinoina Jesosy lay maty tao amin'ny hazo fijaliana. Ny tiany Paoly ho takatritsika izany ry havako malala mba hananantsika faharetana amin'ity maha-kristianina ity, hananantsika faharetana amin'ny finoana sy amin'ny fizoana vavolombelona dia izao: any amin'ny Jesosy Kristy Tompo maty sy nitsangana tamin'ny maty ho antsika ny masontsika. Any ny maso. Tsy dia mora loatra akory ny manana izany toe-panahy hoe mibanjina ny Kristy
eo amin'ny hazo fijaliana izany. Ny filazantsarany sinoptika Matthieu, Luka de samy miresaka mitaona antsika hijery, miresaka manazava ny inombonan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, mitaona antsika koa hijery ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, tahaka ny Paoly eto amin'ny Timoty. Saingy ny filazantsara sinoptika de maneho fa Jesosy rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana de tsy nombona rery teo amin'ny hazo fijaliana izy. Nisy hazo fijaliana telo teo atapony Golgota na teo Golgota. De andaniny sy ankilan'i Jesosy ankavia sy ankavanany dia nisy ireo jiolahy nombona tamin'ny hazo fijaliana niaraka taminy. Zany hoe raha ambanjina ny hazo fijalian'i Kristy isika dia mora mety hivily lalana mihitsy ka any amin'ny hazo fijaliana hafa no masontsika. Efa resantsika matetika teo mofinaina hoe nisy filazantsara apôkrify zany hoe tsy tao anatin'ireo filazantsara kanonika antsoina hoe Évangile de Nicodème na filazantsara Nicodémosy, izay mitantara milaza ny anaran'ireo jiolahy anankiroa niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana dia i Gestasy sy Dismasy. Gestasy teo amin'ny ankavia ary Dismasy kosa teo amin'ny ankavanana. I Gestasy teo amin'ny ankavia zany lay tsy nentiny bebaka, na ny marimarina kokoa lay tsy nino. I Dismasy kosa lay nitenenan'ny tompona hoe anio no io amiko any am-paradisa. Ny fisian'ilay anarana moa de mazava zany fa nisy teo amin'ny tantara izy. Zay fotsiny dikany antony tanyzany Nicodémosy azy hoe tena nisy teo amin'ny tantara ireo olona anankiroa niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana ireo, ndray teo amin'ny ankavia, ndray teo amin'ny ankavanana. Ary teo amin'ny ankavanana lay nino, araky ny tontolon'i Jesosy manao hoe ndray amin'ny ankavanana, ndray amin'ny ankavia. Ilazana hoe eo anatrehany ho hazo fijalian'i Kristy io de misy ino ny mahampamonjy azy, misy ny tsy hino ny mahampamonjy azy. Dia itsika zany raha mbanjina ny hazo fijalian'i Kristy dia mbanjina azy amin'ny mahampamonjy azy hoy Paoly eto amin'ny Timoty. Raha tiatsika ny aharitra amin'ny fanompona, raha tiatsika ny aharitra anapaharetana am'zany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra, fiainana miaraka amin'ny Kristy dia mbanjina an'i Kristy isika. Ary mino ny famelan-keloka anatolony. Hoy tsika hoe mora de mora mihitsy ny mivily lalana. Zany hoe mety ho hazo fijaliana hafa mihitsy ny mety hitatsika. Mety ho le hazo fijalian'ny Gestasy sanatria, le hazo fijalian'ny fanamarina tena, le hazo fijaliana mba fieverana tsy firarahina ny fivavahana, tsy firarahina ny famelan-keloka anatolotr'Andriamanitra. No zany dia mitaona antsika eto Paoly hoe mba manany anao faharetana amin'ny finoana ary Jesosy jerena. Jesosy ny fahoriana sy ny fanasitranana anao tao amin'ny hazo fijaliana. Maty tao amin'ny hazo fijaliana izy, nitondra ny aretintsika, nitondra ny fahotantsika, nitondra ny ditratsika, nitondra ny hamafisapontsika, izay nahatonga ny Dismasy ny teny manao hoe mba tsarovy any rehefa tonga any amin'ny fanjakana ianao. Le afaka manoloana ny hazo fijalian'i Jesosy io dia misafiditsika le ho ankavia sa le ankavanana. Samy mpanota tahaka ny Gestasy, Dismasy daholo ny olona rehetra. Saingy zao ny voavonjy dia izay mahatsiaro famelan-keloka, mangetaheta famelan-keloka. Ary dia zay no entony Paoly ny nampahery an'i Timoty. Voalohany de zao tsarovo Jesosy. Fa ny faharoa de izao ny faharetana mihitsy amin'ny fatorana azy. Faharetana amin'ny fahatorana. Tsy hoe resaka finoana fotsiny zany lay izy. Tsy resaka hoe fahatserovana, fahalalana, tsy resaka fahatsapana koa aza, fa tena resaka faharetana mihitsy amin'ilay fahoriana. Zany hoe iainanao le fahoriana, miatra amin'ny nofinao, miatra amin'ny fiainanao le fahoriana de manana faharetana. Zany hoe tsy mivadika eo anatrehan'lay fahoriana, eo anatrehan'ilay zavatsarotra. Omaly tsika niresaka momba ny ataontsika hoe médiocrité, hoe anankiray am'zay
zay mahatonga ny médiocrité na ny fiainana tonontonony na amin'ny ara-panazy io dia lafin'ilay namana marika azy de lafin'ilay olona kanosa, lay tsy mahajoro, lay matahotra, lay olona ataotsika hoe tsy sahy maneho hevitra akory any randray, tsy sahy mijoro eo amy zavatra tokony hijoroana, matahotra miresy avy hatrany. Hany ka manjary manjaka ny faharatsiana, manjaka ny eo ihany, manjaka ny tsy fetezany zavatra. Ary dia eto toerin'ny Paoly zany, izany toetra kanosa izany, zany toetra mora resy, toetra mora kivy zany, fa ataony manao hoe mila maharitra ianao, mila maharitra ianao. Ary dia rehefa maharitra ianao, mahatoky ianao ka miara-maty am'i Jesosy de miara-belona aminy koa. Afako matetika resahantsika eto koa ny hoe ny fivavahana voahentsika betsaka eto ambonin'ny tany ange de ny fivavahana kristianina. Ny tsy ny silamo akory ny voahentsika betraka eto, tsy ny fivavahana nentim-paharazana no be mpanentsika eto. Eto amintsika moa zao misy karazam-pivavahana maro samihafa, misy ilay koa karazam-pivavahana ankehitriny izay manozongozona vavahana kristianina atao te hiverina any amin'ny fivavahana nentim-paharazana. Jesosy de razam-bazaha, razam-bazaha ahoana koa Jesosy? Aiza ao anatin'io baiboly io milaza fa razam-bazaha Jesosy? Ka satria izy vazaha de razam-bazaha tsy zany mihitsy tsy milaza ao anatin'io baiboly mihitsy hoe razam-bazaha Jesosy, zanak'Andriamanitra Jesosy, fa tsy razam-bazaha mihitsy. Zay ataotsika hoe tena fitaomana ny olona hiala amin'ny finoana, mitaona ny olona hibanjina tsy niazo fijalian'i Kristy fa hibanjina zavatra hafa. Ary dia eto ary de Timoty de ampianarin'ny Paoly manao ianao anaka de izao, hiareto ilay zavatsarotra, hiareto ilay fanenjehana, hiareto ilay fanompona, hiareto ilay fangiry firiana, aza miova. Afako hotsika hoe zava-dehibe ara amin'ny fiainantsika ny faharetana amin'ny finoana. Jesosy efa nitemana hoe zay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena, ary ny faharetana hatramin'ny farany de izao, tratranao, vitanao rehefa any amin'ny Jesosy ny masonao, any amin'ny Jesosy zay vombotao amin'ny hazo fijaliana, vitanao rehefa manaiky hiaritra ianao, mahatoky ianao, manaiky hiara-maty aminy Paoly, manaiky hiara-belona aminy koa aza. Fa ny farany de tiany Paoly ho takaritsika amin'ny alalan'ny fitaratasan'ny Timoty ny hoe inona koa no mahatonga antsika haritra, dia fampahantsehivana ny mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky Andriamanitra. Zany hoe ny manana Paoly le teny de izy manao hoe eny na dia tsy mahatoky azy aza isika de mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandà ny tenany. Ndraintsika rehefa koa malala ao anatin'io asa fanompony io mety tsy mahatoky ihany, mety mandà ihany. Lay teny hoe mandà de zao, ndre mety mangatsika ihany, saingy tsy avelan'ny tompo tavela ao anatin'io hatsika io tsika, ao anatin'lay fangatsiahana io tsika. Zay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe na tsy mahatoky azy sika de mahatoky izy fa tsy mahazo mandà ny tenany. Tena mety mandà atsika koa Andriamanitra hoy tompo, hoy Paoly eto, fa izao vetivety ihany zany. Araka ny teniny eo amin'ny Saia-paminamana hoe ndray mpimaso monja ny nahafoizako anao, ndray mpimaso ny nahafoizako anao, fa avy eo mahatoky ka mitady anao ndray. Zay amin'ny bokin'ny Saia-paminana. Mety nandan'Andriamanitra ny zanak'Israely, navelan'Andriamanitra babo tany Babilôna, fa navotany ndray afaka fitopolo taona. Ady izay sary zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny manao hoe tsy mahazo mandà ny tenany nge Andriamanitra. Ndraindray tsika mety manadino, tsy mahatsiaro n'ilay hazo fijalian'i Jesosy de mangatsika, miemotra. Ndraindray tsika mety manadino ka tsy mahatsiaro lay, mety tsy vonona ny haritra mihitsy de mety kivy amin'ny asa fanompona na mety kivy amin'le finoana de mety mangatsika, mety ho resy, mety ho latsaka ao anatin'ny fakapanahy koa aza, fakapanahan'ny fangatsiahana ny zavatsarotra de mety miataka. De hoy Paoly eto manao hoe na izany aza nefa dia tsy avelan'ny tompo ao isika, tsy avelan'ny tompo tavela ao isika, fa tonga indray izy mamonjy atsika.
Zany hoe ny tompony teny farany de tsy ny fivadiantsika akory fa ny fitoman'Andriamanitra atsika hibebaka. Ny tompony teny farany eo amin'ny fiainan'ny mpino de zao Andriamanitra mitona atsika hibebaka. Revako malala no anankiray am'izay mampiavaka ny Andriamanitra tsika ao am' Jesosy, mahatoky izy, fahasoavana izy. Tsy voatahaka ny Andriamanitra reo ny hindoisma ohatra, ny Andriamanitra ny hindoisma de zao rehefa nanoty ianao de any zakainao mandra-pahafatsy mandrakizay ny vokatry ny fahotana. Fa tsy zany ny Andriamanitritsika. Ny Andriamantritsika mitady atsika, mamela heloka atsika, efa nandaza isika. Izy amonjy nandahan'Andriamanitra nanota, nanao zany ke Petera fa nitadiavin'i Jesosy Luka manao hoe de nitadiavin'i Jesosy mihitsy Petera, ny mason'i Jesosy Luka de nanompo maso tany amin'ny Petera, nitady amin'ny Petera. Dia izay Andriamanitra nitady atsika zay. Hitatsika hatrany am-piandohana, nihery nge Adama rehefa avy nanoty, nihery ny olombelona rehefa nanoty, fa nitadiavin'Andriamanitra hoe aiza ianao zay. Izay Andriamanitra nitady atsika zay. Zay ho Paoly tsy mivadika mihitsy amin'ny tenany. Mivadika amin'ny tenany izy raha vao manary atsika. Fa tsy manary atsika izy. Zay no nahatonga azy nanome ny zanany ho fato amin'ny hazo fijaliana ho atsika. Satria tsy mahazo mandany tenany izy, satria fitiavana izy. Tsy fitiavana intsony izy raha vao nanary atsika tao anatin'ny fahotana. Fa fitiavana izy. Tsy hoe no fitiavana atsika ihany, fa no le maha izy azy an'Andriamanitra mihitsy. Zany hoe lay Andriamanitra, le toetra an'Andriamanitra mihitsy noho izay. De tsy ivadiany zay, fa efa zay Andriamanitra. Tia atsika izy, fahasoavana izy. No zany de nitaona atsika Paoly eto miteny manao hoe azakivy. Azakivy eo anatin'izay mety ho herisetra ny vakam-panahy. Mety ndraindray mety ho mangatsiaka ianao, ndraindray mety ho kivy ianao, satria olombelona fa zao aza mihemitra. Manantenan'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy hanary ianao. Andriamanitra mibitsika eo am-ponao mandrakariva, mitona anao hiverina ho amin'ny mandrakariva. Andriamanitra tsy manary. Zay mahatonga ny Jaona miteny amin'ny Jaona toko voalohany. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany manao hoe Andriamanitra rehefa tiany azy de tiany azy hatramin'ny farany. Inona le hoe hatramin'ny farany? Satria mahatoky izy. Dia tsy manary ny azy Andriamanitra. Tsy hifoin'Andriamanitra ny azy. Ary dia io Andriamanitra tsy mahafoy io iny tiany Paoly ho azotsika antoka hoe tsy ny fahotantsika ke ny tompony teny farany, tsy ny fahotan'ny olombelona. Tsy ny hamafizatsika koa ny tompony teny farany. Fa Andriamanitra mahatoky ary tsy avela no veriny azy. Tsy avela no veriny azy satria mizanany malalany no efa nirahany de zao karohany mandrakariva, anariny, tezainy, ahitsiny, tadiaviny atsieroa mba ho voavonjy. Ravako malala no zany manana faharetana. Manana faharetana amin'ny mahampino. Raha atody zavatsarotra ianao, aza kivy. Lalovan'ny mpino rehetra zany. Raha atody zavatsarotra ianao, aza miova. Ny hazo fijalian'i Jesosy mpanjininy. Fa zao tsy mampitondra zavatra tsy zak'Andriamanitra. Ny dikan'io hazo fijalian'i Jesosy mpanjininao io, tsy misy zavatra sarotra ka avelan'Andriamanitra handalo amin'ny fiainanao ka tsy zakanao. Io hazo fijaliana io fandresena io, io hazo fijaliana io fitiavana io, io hazo fijalian'i Kristy io fanasitranana io, dia io tsaroana de matoki an'Andriamanitra. Na inona zavatra setrainao de zao tsy miova ny fitiavana ianao. Ivavaka Tompo misotranao zay. Misaotra noho ny amin'ny toko menao fa na inona sedra lalovanay, na inona zavatsarotra lalovanay de eo ianao mandrakariva. Mitona anay ianao hanapaharetana amin'ny fanompona sy ny fanarahana anao. Manome modely anay ny mpanomponao Paoly, zay naharitra na de ny fanenjehana sy ny fangiry firiana. Ny teny manao hoe voageja manodidina nefa tsy teny, potraka nefa tsy mamoy fo. Tompo dia ampahirezo zay, mba hanapaharetana amin'ny fanarahana sy ny finoanao, na ao anatin'ny mora na ao anatin'ny fifaliana, de aza atao miova ny finoana. Da io Jesosy ty tontolo andro menao anay ity, ho tontolo andro ahatsiarovanay fa mahatoky ianao, mitona anay ho mahatoky koa, mahatoky ianao, mitona anay iorona amin'ny finoana. Da io ny asanay Jesosy, taovy mahavokatra
tahio ny tokantranonay, tahio ny fikasana tsara ty anatinay, ataovy mandresy, ataovy feno fifaliana. Jereo ny tanindrazanay Tompo, jereo ireo malagasy traboina noho ny orana lava, noho ny tondra-drano mamin-dra fo Tompo amin'izy ireny. Dia jereo ny famindram-ponao koa ireo mahantra, ireo sahirana, ireo marary Tompo, fa be indra fo ianao. Dia aoka napaka ataobonay ny fitiavana sy ny fahasoavana. Saotra Jesoa. Amen.